eo amin'ny fiaramiasan'ny Madagasikara amin'ireo firenena vahiny ankoatran'ny Malaika University dia maro ny fiaramiasa izay arahan'ny fitondrana malagasy sy ny gouvernemanta indiana. Iray amin'izy ireny ohatra ny fametrahana ny ivitoerana fampianarana ny géo informatique eto Madagasikara. Anome sara raha-tota-kevitra samihafa avy amin'ny zana-bolana ary ilaina amin'ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny sehatra ara-toe-karena samihafa ny fitoerana fampianarana ny géo informatique izay apetraka eto Antananarivo. Raha fanazavana nety mahasoivoan'ny Inde miasa simoana eto amintsika dia nanisana no ametrahana ny fitoerana. Aharitra 3 taona ny dedikasy ary ny gouvernemanta indiana no hamatsy vola amin'ny fampitaovana rehetra. It will be set up in a place to be decided by government of Madagascar, but if I am correct, it is being set up in Antananarivo. And we are expecting it to be set up within 3 years, but that doesn't depend only upon us, that depends upon Madagascar and India both. So our target is 3 years. Let us see how soon we can realize it. Eto Antananarivo ny ametrahana anazy irena asana moa zany raha marimarina kokoa satria efa niaraka tamin'ny ministèren'ny agriculture nanao an'izay toerana ametrahana an'izay le centre izay ary ao anatin'ny 3 taona moa zany le projet an'ny gouvernement indiana ny fametrahana anazy aingana arak'izay azo atao dia miankina ihany koa ny dossier izay aty amin'ny gouvernement malagasy satria efa nisy ny fifanaraha-mpiara-miasa zany efa natao draft moa izy io dia efa en cours zany zay le dossier fa miankina amin'ny ny avy aty amin'ny gouvernement malagasy ihany koa zany no ametrahana anazy aingana fa gouvernement indiana efa vonona ny ametraka izay. Amin'ity taona ity no isokafan'ny fitoerana fampianarana ny géo informatique 7 sy 12 martsa lasa teo dia efa nisy ny manampahaizana indiana avy amin'ny fitoerana nasionaly momba ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ary efa nisy ny dinikasany irahana tamin'ny ministera samihafa eto amintsika ao anatin'izany ministera ny fambolena ary ministera ny fiompiana. Mikesika hatrany ny fiaramiasa amin'ny Inde ny 20 hatramin'ny 30 oktobra izao no anatanterahana amin'ny fionana tampony fahatelo eo amin'ny Inde sy Afrika. Anisan'ny voasa indray anjara amin'izany i Madagasikara ary ho fanohanana ny traboana vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Tredza farany teo dia nanotra fanampiana amin'ny tentina 7,7 sy enina sivetsy sy 5,9 tapitrisa ariary na $2 Amerikana i Inde.